Fa sehatra iray ahafahan'ny tanora miresaka maka ihany koa ny antsoina hoe torohevitra momba ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo ny fanabeazana aizana, eo ihany koa ny fananahana ara-pahasalamana, ny fekinan-doha amin'ny zava-mahadomelona, ny fiantsoana ny laharana 1.7 aloha fanantenana izay sany ny fikambanan'ny serasera fanantenana. Fatarao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Ireo tanora eo anelanelan'ny 20 taona ka hatramin'ny 20 taona no betsaka miantso indrindra ny laharana 2.7 na ny aloha fanantenana amin'ny alalan'ny tambazotran'ny Airtel. Ny fikambanana serasera fanantenana no mandray ny antso ary manome fahafaham-po ireo mpiantso manerana Madagasikara. Ny olana ara-pananahana no tena itadiavan'ireo tanora avaolana. Ny aloha fanantenana zany dia efitoerana anankiray mandray antso zany ahafahan'ny olona metraka fanontaniana hevitra na mitondra olana mahakasika ny fahasalamana ara-pananahana ny VIH sida, fekinan-doha zava-mahadomelona koa ary mieritreritra sy fanararaotana ara-nofo. Dia izy io zany antso anankiray misokatra miam-poana sady tsy ambaratelo ho amin'ny mpiantso rehetrarehetra eto Madagasikara. N'aiza n'aiza ny misy azy vao hoe misy ny tambazotran'ireo orinasa serasera mpanohana zany ny Airtel Madagasikara dia afaka miantso foana. Miasa 420 ora ao anatin'ny 420 ora isanandro ny aloha fanantenana. Mifanandrify indrindra amin'ny asa sosialy sahan'ny Airtel ny aloha fanantenana, koa ankoatran'ny antso maimaimpona amin'ny laharana 2.7 izay omen'ny Airtel dia mbola nanolotra fandriana sikidoro ary vidéo projecteur ho an'ny fikambanana aloha fanantenana ihany koa izy ireo. Tanjon'ny Airtel zany dia manohy ny fiara-miasa amin'ny aloha fanantenana izay natao fahatramin'ny fiandohana, dia ao anatin'ny kolotsaina ny orinasa Airtel dia ny fanaovana soa, fanasoavana ny fiarahamonina. Nanomboka ny volana janoary teo 13 ka hatramin'ny oktobra 13 dia efa nahatratra 773 alina ireo mpiantso amin'ity laharana 2.7 aloha fanantenana ity.